Miarapatsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Teny fohy ho anao manome tsiny an'Andriamanitra. Misy zavatra tokony ahitsy amin'ny fomba fisainantsika kristianina sasany. Rehefa mivavaka sika ka mangataka zavatra amin'Andriamanitra, dia matetika efa misy zavatra masaka ao anatin'ny saintsika ao tiantsika ho tanteraka, angatahantsika amin'Andriamanitra. Kanefa dia izao amin'ny mahafangatahana azy, dia tsy tokony handidy an'Andriamanitra isika na hibaiko an'Andriamanitra na hanery an'Andriamanitra anatanteraka n'iny zavatra izay efa masaka ao anatin'ny saintsika iny. Fa tokony hamela azy mandrakariva anatanteraka izay sitrapony izay fantany fa mahasoa antsika. Ny dikan'izany dia izao amin'ny mahafangatahana azy mety ho eny, mety ho tsia, mety miandry kely ny valiny ary valim-bavaka daholo izany. Ka raha toa ka tsy tanteraka ilay zavatra izay nieritreretinao masaka atao anatin'ny sainao fa zavatra mifanohitra amin'izay ny tanteraka, aza miala amin'Andriamanitra. Fa manjary lasa ohatran'ny hoe fanantenan-javatra fotsiny ny vavahanao, ka rehefa azonao ny zavatra nangatahanao dia mivavaka ianao, fa rehefa tsy azonao dia miala amin'Andriamanitra ianao. Ary tsy midika koa izany hoe tsy tianao Andriamanitra, na hoe tsy misy izy, na hoe tsy mihaino vavaka izy. Fa izao manana zavatra hafa Andriamanitra izany hitarihana anao, zavatra hafa izay tsara lavitra sy mahasoa anao kokoa mihoatra noho iny zavatra izay efa masaka atao anatin'ny sainao iny. Ary tokony ino izany isika satria tenin'Andriamanitra mihitsy ny hoe fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo ho Jehova, dia hevitra hitondra fiadanana fahatsoloza hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 29:11. Afaka niatoky an'izany tenin'Andriamanitra izany ve ianao? Eny, fa na dia fahafatesana aza no mitranga, nefa dia nangataka sy nitolona tamin'Andriamanitra ianao. Tadidio mandrakariva ry havana, fa izao mety tsy ho takatra ao ilay izy amin'izao fotoana izao, ary mety harary aminao ny tsy nahazo ilay zavatra izay nangatahanao, fa aza manome tsiny an'Andriamanitra. Misaora amin'ny zavatra rehetra, fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ho takatra ao ihany ny antony io any aoriana any. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.